Faly miarabanao amin'ity asabotsy fahatelopolo ny volana novambra ity. Ny rapsodin'ny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe maka hevitra amin'ny fanahy hitari-dalana anao. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny Levitikosy 7:10 andiny 1:telopolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mivily anaraka izay manao azy ho tsindrin-javatra na mitady saina amin'ny mpanao hatsarana fa handoto ny fanahinareo ianareo. Izao ny Jehovah Andriamanitrareo. Ny Samuela voalohany 7:20 manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 7:20 dia manambara ny fihetsika nandiso fanantenana nataon'ny Saoly mpanjaka. Rehefa nitady mpanao sikidy mba hiantso ny fanahin'i Samuela na dia efa maty azy Samuela, nikorotan-tsaina sady tsy nisy fitarihan'Andriamanitra Saoly ka nanao zavatra nandrarana azy dia naka hevitra tamin'ny mpisikidy. Asehon'ny Baiboly fa nampalahelo an'Andriamanitra ny nataon'i Saoly. Fantatry Saoly ny lalànan'Andriamanitra nefa niny nanantona mpanompo sampy izy. Ny tantara voalohany 10 andiny 7:12 sy ny 4:12 dia manamafy ny tsy fankatoavan'i Saoly ka maty izy noho ny tsy nitandremany ny tenin'i Jehovah sy noho ny nakany saina tamin'izay nanao azy ho tsindrin-javatra. Fantatry Saoly fa tsy mety zany satria noroahany hiala tamin'ny toeran'ny mpanandro sy ny mpanao ody izay hita ao amin'ny Samuela voalohany 7:20 andiny 7. Kanefa tao anatin'ny famoizam-pony dia nitodika tany amin'ilay faharatsiana izay nomeloiny taloha izy. Nanome toromarika toy izao Andriamanitra ao amin'ny Eksodosy 2:20 andiny 7:12. Aza vela ho velona ny mpanao ody. Aza vela ho velona ny mpanao ody. Norarany mazava tsara koa ny fakana hevitra any amin'ny fanahy hafa. Hoy izy ao amin'ny Levitikosy 7:10 andiny 1:telopolo hoe aza mivily anaraka izay manao azy ho tsindrin-javatra na mitady saina amin'ny mpanao hatsarana fa handoto ny fanahinareo ianareo. Izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Hoy ny Deutéronomie 7:20 andiny 10 ka hatramin'ny 12 hoe aoka tsy hisy eo aminareo izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo na mpanao fankatoavana na mpisikidy na mpanandro na mpanao ody ratsy na manao azy ho tsindrin-javatra na mpanao hatsarana fa fahavetavetana eo amason'i Jehovah izay rehetra manao izany. Ankoatr'izany dia nampitandrina ny Isaia 9 andiny 7:20 sy ny 20 hoe raha lazainy aminareo hoe mila saina amin'ny manao azy ho tsindrin-javatra sy mpanao sikidy, moa tsy ny andriamaniny va no tokony ilàny olona saina fa ila saina amin'ny maty ho an'ny velona va izy? Raha tsy miteny araka izany teny izany izy dia olona izay tsy hiposahan'ny fahazavany maraina. Aza maka hevitra amin'ny mpanandro. Tsy avy amin'Andriamanitra izany. Tsy mety ny fanaovana sikidy amin'ny endriny rehetra na maka hevitra amin'ny fanahin'ny velona na ny maty na ny demonia. Tsy mety ny mikatsaka ny ho avy amin'ny fakana hevitra amin'ny fanahin'ny maty fa kosa maka hevitra amin'ny fanahy masina. Maka hevitra amin'ny fanahy masina mba hahazoana fitariana momba ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao sady mitoetra ao anatinao izy. Mitoetra ao anatinao izy. Voninahitra ao an'Andriamanitra. Asaiko anao amerina izao vavaka izao amin'ny fonao rehetra. Ray malalo, misaotra anao noho ny fahazavan'ny teninao izay mitarika amin'ny zavatra rehetra. Tarihiny fanahy masinao ary feno ny fahendrenao sy ny fahamarinanao. Mitoetra aminao ny foko ary mandeha